ka tsy anareo a no iantso fitsaram-bahoaka hoe fahatrana miatra mitolona no misy eto ka tsy azo ekena andao atao amin'ny farovana azy izay tompona ndraiky mpanjakana kanefa ianareo amin'io a hita bolangina miakanjo lafo be manana trano manana fiara sarotra ihany zany no miteny hoe miatra matolana araky ny fandrangitana atao a ny fahantrana zay misy eto Madagasikara. Ny eky Général Valmanana Richard filohana teny merandoolona omaly nandritra ny fivoriana ofisialy izay natao teny amin'ny lapana teny merandoolona fa mahantra ny vahoaka malagasy mahantra i Madagasikara fa kosa tsy mahantra araka izay eritreretany sasany azy ny fahantrana manjoa ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ny fahantrana eto Madagasikara ho izy dia tsy fahantrana miatra mantolana fa fahantrana azo iainana tsara. Porofon'izany mbola ahitana fitohanana fifamoivoizana etsero indrindra fa eto Antananarivo renivohitra. Ka amin'izao ankatoko ny fifidianana ben'ny tanàna izao manentana ity filohana ny teny merandoolona ity mba ho tony indrindra fa ny mpanao politika. Satria ny mpanao politika ho izy manana fiara, manana ankoanina sy ny sisa sy ny sisa. Ny zavatra nangatany tamin'ny mpanao politika dia ny mba tsy fandrangitra, tsy ampisarabazana, tsy hanala ny tompona ndraiky mpanjakana amin'ny toerany indrindra fa tsy hanao fanongana mpanjakana raha ny marimarina kokoa. Ny zavatra takina dia ny firaisan-kina, fampihavanana mba hiatrehana an'ity fifidianana ben'ny tanàna izay atao amin'ny volana Desambra ho avy izao. Entanina manokana ianareo a natao ampihavana na ara-pizokiana io a na ara-pivavahana mba tsy hifandrangitra na hifanetana fifandrafiana. Tena mitoera misehatra nametrahana anareo ka tsy anareo a no iantso fitsaram-bahoaka hoe fahatrana miatra mitolona no misy eto ka tsy azo ekena andao atao amin'ny farovana azy izay tompona ndraiky mpanjakana kanefa ianareo amin'io a hita bolangina miakanjo lafo be manana trano manana fiara raitra be zany. Ny embouteillage koa raha hitantsika eny amin'ny arabe nareo zao zay nandalo tatina eny andalina iny dia mahita fa feno fiara embouteillage be eny amin'ny arabe. Sarotra ihany zany no miteny hoe miatra matolana araky ny fandrangitana atao a ny fahantrana zay misy eto Madagasikara. Aleo re mba nysoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy no tsy njovona fa tsy ny tombotsoa politika na ny tombotsoa ampianakaviana na ny tombotsoa ny tena manokana. Ankoatr'izay nanentana mpilatsaka fidiana ho ben'ny tanàna ihany koa ity filohana teny merandoolona ity mba hampiseho famendrehana ara-pitondran-tenina sy ara-tsaina mba hiala lavitra ny fifandrafiana na fisaratsara-ambazana. Tahaka izay ihany koa ny mpanohana ny mpirotsaka fidiana araka ny navarana ity filohana teny merandoolona ity. Tsy tokony hiantsy ady na hampiseho fifandrafiana na fisaratsara-ambazana. Tombotsoam-pirenena no katsahana amin'ity fifidianana ben'ny tanàna ity ka oka izay mba ho tombotsoan'ny firenena no katsahana mandrakariva. Hiatrika fifidianana ao amin'ny commune isika amin'ny 1 Desambra 2024. Amin'ny malolona anay dia manentana izay a mba haneo fahamendrehana ara-pitondran-tena sy ara-tsaina ireo milatsaka ho fidiana na manohana olona ho fidiana. Malagasy daholo a isika ka ialao lavitra ny fifandrafiana fa ny fihavanana fitsinjovana ny ampandrosoana n'ity Madagasikara malalaitsika ty a ny ampiadana ny vahoaka malagasy no andao ezahana mba ho tany sambatra tokoa ity Madagasikara malalatsika ity. Raha ny eno sy nanaraka tsara ny lahateny izay nataon'ny filohana ny teny merandoolona isika dia mahatsikaritra tsara fa saika hitany amin'ny pomba fitondrana na mpanaradian'ny fitondrany Andry Rajoelina ny resaka fisaratsarana sy fifandrafiana eo amin'ny tontolo politika. Tsy laza isika afa-tsy fanehoan-kevitry Lalatiana Rakotondrazafy, Jean Irina Rafanomezantsoa, Lalatiana Ravololomanana sy ny sisa sy ny sisa. Alaitsika ohatra ny fanehoan-kevitry Lalatiana Rakotondrazafy izay hita taratra fa miendrika fiantsinahady sy fankahalana ary mampiseho fifandrafiana. Raha ny eno sy nanaraka ny fandaharana data tao amin'ny televiziona Viva isika dia mahatsikaritra tsara fa tena alakobika tsy tiako tarehy mihitsy ny fanehoan-kevitry Lalatiana Rakotondrazafy tao amin'ity televiziona ity indrindra fa manoloana ny firotsako fidiny Tovo Ravalomanana.
raha ny amin'ny manokana dia tsy mendrika ny vahoaka ny Antananarivo na tanàna ny Antananarivo itody Ravalomanana izay irotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna eto an-toerana satria ho izy tsy misy afa-tsy ny ady la politika na valifaty politika no antony firotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna. Ny tena zava-doza tamin'ny fanehoan-keviny dia zao ny fianakavian'ny Ravalomanana ray manontolo tsy mendrika ny vahoaka ny Antananarivo satria ho izy tsy misy afa-tsy ny valifaty politika no antsaina izy ireo. Izany zavatra izany nefa endrika fankahalana, fisarambazana, fifandrafiana ara-politika. Tamin'ny vonanambara Andriamatoa Marc Ravalomanana filoha teo aloha tamin'izay fotoana izay nilaza izy hoe zaho izy ilatsaka ho fidiana ben'ny tanàna dia niteny aho hoe manahirana ho azany. Tsy fanarenana ny tanàna no mibaiko an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Nitondra inona ho an-tanàna n'Antananarivo Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'izy nitondra tamin'ny alalan'ny vadiny. Tsy mety ho aho an'ity tanàna ity, efa potika loatra ho aho ilay tanàna ka raha mbola toe-tsaina na lalan-tsaina na valifaty politika hoe no entina mbola andendray hiakatra eo amin'ilay fitantanana an'ilay tanàna na hiazakazaka haka amin'ny fitantanana an'ilay tanàna tsy mahasoa antsika ho azany. Za dia resy lahatra fa tsy tsara ho an'ny fitantanana ny tanàna n'Antananarivo ny fianakaviana Ravalomanana satria mbola ao amin'izy ireo foana ilay hoe amin'izy ireo Andriamatoa Andry Rajoelina nanongana azy teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 2024 dia tsy maintsy manao valifaty politika foana zareo dia zay anie efa nibaiko Andriamatoa Lalao Ravalomanana Andriamatoa Marc Ravalomanana nahatonga azy nandefa ny vadiny Lalao Ravalomanana zany anie olona tsy niomana ilatsaka ho fidiana tamin'ny fotoan'androny. Fanampin'izay fanehoan-kevitry Soalimosa izay fanarantsika matetika teto amin'ny chaîne YouTube Roatelo. Hita taratra tao amin'ny fanehoan-keviny fa tena valifaty politika no antony ijoroan'ny Ravalomanana sy ireo manodidina azy amin'izao firotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna izao. Raha ny amin'ny manokana dia tsy mendrika ny vahoaka ny Antananarivo i Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny manodidina azy. Saika mitovy tsy misy valaka amin'izay ihany koa ny fanehoan-kevitry Jean Irina Rafanomezantsoa. Ny antony firotsaka ho fidian'ny Ravalomanana dia tsy misy afa-tsy ny valifaty politika izay nanaovan'ny Andry Rajoelina azy tamin'ny 2024. Nivohy hatrany izy fa ampisarabazana ny vahoaka ny Antananarivo indrindra fa ny vahoaka malagasy ny fijoroan'ny Ravalomanana ho ben'ny tanàna ny Antananarivo ho izy. Arak'izany dia mivohy hatrany ny resaka fankahalana sy resaka disadisa sy fifandrafesana ara-politika eto amintsika raha ny fanehoan-kevitry ity Jean Irina Rafanomezantsoa ity no arahantsika. Filatsahana ben'ny tanàna n'Andriamatoa Marc Ravalomanana mahitsy amin'ny laza eto dia hoe lasa eritreretina ho anaovana base politika na fahatra politika zany ny eo anivon'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra zay mety zay anomotika fiainan'olona be dia be. Misy hevitra lehibe zany hoe filoham-pirenena ianao ex-présidentiel ianao no andeha hiverina ianao any anatina resaka politika ty amin'ny ben'ny tanàna zay fantatritsika hoe tsy afaka aleo tena mihitsy zany tanàna n'Antananarivo zany fa tsy maintsy miankina fitondrana foibe zany hitantsika foana hoe subvention be dia be reo zavatra endraiketiny tsy commune ambanivolo fa commune tena mila stratégie ka raha optehantsika amin'izany le tanàna n'Antananarivo dia anjarantsika vahoaka no misaina fa za dia miteny hoe tsy lôzika tsy politika lôzika ny ipetrehana Andriamatoa Marc Ravalomanana no ben'ny tanàna fa politika anaovana valifaty ka tsy azo ekeny zany eo niveau tantara-pirenena ary tenako dia mpitolona za ho an'ireo olona tsy nitolona matahotra an'Andriamatoa Marc Ravalomanana fa raha ho anahy manokana nitolona zay team mafana foa tamin'ny 2000 nanangana zany tika arivo zany zay nitoy tao anatin'ny team anisan'ny niatrika an'izany grève sy roa arivo zany fa anisan'ny nandrodana koa zany fitondrana zany tamin'ny fito sy roa arivo satria problème mipetraka dia natao fitaovana foana ny vahoaka atreto zany dia zao zavatra teneniko hoe alohantsika mitodika any amin'ny sosialim-bahoaka fa eto tsy misy matahotra zany raha za aloha zany tsisy atahorako mihitsy zany hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana zany efa nitondra vadiny efa hitondra izy dia miala dia miditra mangato an'izany ny politika eto Madagasikara. Saika mitovitovy amin'izay ihany koa ny fanehoan-kevitry Ramatoa Lalatina Ravalomanana. Leoan'ny Ravalomanana izy, leoan'ny Tody Ravalomanana satria ny antony firotsaka ho fidian'izy ireo dia tsy misy afa-tsy ny valifaty politika. Nilaza izy fa tsy ilain'ny vahoaka ny Antananarivo ny olona hanao valifaty politika. Tsy ilain'ny vahoaka ny Antananarivo ny olona hitarika fifandrafiana na fisarambazana. Nangataka izy mba aoka izay ity disadisa eo amin'ny Mapara sy Tima ity. Aoka izay ny fananganana ady eo amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina ho izy. Fitantanana ny tanàna dia mila fahendrena, fitantanana ny tanàna dia mila traikefa,
fitantanana ny tanàna dia mila fasahina, fitantanana ny tanàna dia mila ny fiaramienta ny mponina fa tsy vitana olotokany na lisitra tokana satra to andrakandana antsony Antananarivo. Mila fahendreny zany ary mila famatorana be dia be. Okizay ty tanàna Antananarivo ty tsy ho fifanandrianana hery anankiroa na olona anankiroa. Misy mantsy zao mbola milaza hoe fifaninanana amin'ny président sy président Ravalomanana ihany ty amin'ny alalan'ny candidat mpanjakana sy ny zanaky ny filoha teo aloha zay candidat ihany koa izy hoe ampy zay. Okizay mazava zany fanio-kevitra zany fa resaka fifandrafina no ao an-tsain'izy ireo, resaka disadisa sy adila politika no an-tsainy reto mpomba ny fitondrany reto. Itam-pamarana dia zao mahasadekatra ihany ny lahateny izay nataon'ny filohan'ny teny Merandoholona tamin'ny omaly 12 oktobra 2024 ny filazany ny fahantrana eto Madagasikara. Ny fahantrana eto Madagasikara ho izy tsy miatra mantolana. Raha ny olona mpanaraka toedra aram-pirenena mahafantatra tsara ny fiainam-pirenena ankehitriny dia afaka mandiso izay lahateny zay satria miatra manaina ny fahantrana ankehitriny, indrindra fa ny resaka délestage, tsy fisiany rano, tsy fisiany asa, tsy fandriam-pahalemana, kolikoly sy ny sisa sy ny sisa. Niza mpanaraka toedra aram-pirenena dia afaka mandiso ny lahateny izay nataony anteny Merandoholona omaly 12 oktobra 2024. Na dia eo aza zany rehetra zany azo raisina no sady mitombina ny lahateny izay miantso ny mpanao politika, miantso ny vahoaka malagasy mba ho tony hanalavitra ny fifandrafina, fisarasarana na fiantsina ady. Ety amin'ny farany tsara ihany raha alefantsika eto ny lahateny izay nataon'ny filohan'ny teny Merandoholona izay alisany mahalasa saina sy mahalasa eritreritra. Ny filazany fa olon-kendriny ao amin'ny anteny Merandoholona miasa ho an-tanindrazana ary tsy mikatsaka afa-tsy n'izay mahasoa ny vahoaka malagasy, mahasambatra ny vahoaka malagasy manerina ny nosy. Marihana fa efa nanonga-panjakana ity filohan'ny teny Merandoholona ity ka izay no nahatafapetraka azy teo amin'ny toerana. Fa kosa ankehitriny izy masa milaza fa olon-kendriny anteny Merandoholona, olom-banona ary mikatsaka tombotsoa ho an'ny tanindraza malalantsika ity. Ndao arantsika ny lahateny izay. Izay eto amin'ny anteny Merandoholona dia manana izay tarigetra izay amin'ny androm-panjakana ezahana olom-banona, olon-kendry tsy hitsinjo afa-tsy ny firenena sy ampiadana ny vahoaka malagasy, ny loholona sy ny mpiasan'ny anteny Merandoholona. Ka amin'ny maha olombelona anay na tsy mitovy firehan-kevitra politika na foko na fivavahana na izay mety mpampisaraka amin'izao tontolo izao dia mifandefitra, mifampitaiza ary mitsinjo ny fihavanana trany izay ho an'ny tanindrazana. Ho tain'Andriamanitra isika rehetra. Natao hiasa ho an'ny tanindrazana izay atao amin'ny anteny Merandoholona. Ary izay ihany koa no mamarina ny videontsika androany, azadino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika amanaraka indray.